sardine trésor. Manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Du bonjour, je suis Tika Diaby, Manoul Chanoni, le JT. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais. Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Spaghetti français. Spaghetti français. Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manoul Chano, ni le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faraiky amby roapolo ny volana jona taona fito amby folo sy roa arivo amin'ny fitora sasany izao fotoanantsika iarahana amin'ny le JT eto amin'ny Jomina. Miaraba tompoko ireto miandry anao ao anatin'ny actu. Nahita marimaritra iraisana androany ireo mpitantana sy mpianatry ny ENS Sampefilo manoloana ny fitombon'ny sara-pisoratana anarana. Tsy ho latsa-danja intsony amin'ny fampandrosoana isapatra ny faritra Atsimo andrefana raha nambaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tany Toliara faharoa Omaly. Ny omamiadan'ny nonso ny vozon'ny tranon-jaza no mahazo ny atsasa-manilan'ireo olona voan'ny omamiadana eto Madagasikara. Misy 5 ireo foibe mpitsarana ny fanadinana CEPE izay nanomboka androany raha ny teto Andrenivohitra. Any ivelany olona 220 no namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany Guatemala. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hijidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao ampanazana anaraka ny le JT. Rina André Malala sy André Andriamasina nolotra anao izany ty tapany voalohany ity amin'ny tapany faharoa isika dia iaraka amin'ny vahiny indray tapany voalohany izay tombotsika ho amin'ny vaovao songadina izotra ho eny amin'ny ENS Sampefilo isika. Naoraka sy nalaza tao nandritra ny 2 andro ny fitokonana nataon'ireo mpianatra eny anivon'ny sekoly ambony manofo no mpampianatra na ENS teny Ampefilo androany nisy fitadiavana marimaritra iraisana mikasika izay. Nahita marimaritra iraisana androany ireo mpitantana sy mpianatra ny ENS Sampefilo manoloana ny fitombon'ny sara-pisoratana anarana ho an'ireo mpianatra manana ny grady M na izany aza dia mbola manara-maso ny fivoarana izany ireo mpianatra mitaitra ny vaovao mikasika izany indrindra Andry Lalaina Andriamasy teo amin'ny sarany anjara kotonorainy. Taoriny filankevim-pitantanana an-tsekoly izay nisy ny fampidinana teo amin'ny mpitantana ny Tarian'ny Tale sy ireo mpianatra eny amin'ny ENS izay naharitra adiny 3 mahery androany. Sy nososokevitra izay amin'ny fitantana Université n'Antananarivo ary ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa dia neta marimaritra iraisina ireo mpitantana sy mpianatra ny sekoly ambony manofa no mpampianatra na ENS indrindra teo amin'ny sara-pisoratana anarana ho an'ireo grady M. Nisy zany ny fekevitra nivoaka tao izany hoe ny fampidinana n'ilay ho an'ny grady M1 nidina 170 000 ariary ny frais pédagogique raha 240 000 ariary teo aloha. Ho an'ny M2 kosa dia nidina ho 270 000 ariary raha toa 400 000 ariary teo aloha. Amin'ny ankapobeny raha toa ka ilaza ny mpianatra hoe afapo tsy hoe afapo aloha fa azo iorirana zay raha mitamy teo aloha. Nazany koa ny mpianatra mahatsapa n'le efa mandeha ny any universitaire 2016-2017 zany hoe efa tapaka daholo ny vinavina-pandanina rehetrarehetra. Nitsahatra noho izany fotoanan'ireo mpianatra ny ENS Sampefilo. Na izany aza dia mailo ihany ireo mpianatra ary mitaka ny tsy hovany kalitao fampianarana na dia niena ambany be aza ny sara-pisoratana anarana ho an'ireo mpianatra M1 sy M2 izay amin'ny totaly efa 100 eo. Ny fitokonana mitsahatra araka ny efa tenenina teo zany mitsahatra ny fitokonana fa ny fitakina kosa dia misy ny fitakina mbola ataon'ny mpianatra amin'ny endrika hafa ao anatin'izay zany hoe fanaraha-maso ny lafin'ny fianarana mba tena hoe manaraka ny fenitra takina amin'ny fampianarana le izy
araka ny teneniko teo tsisy fiatraikany amin'le fampianarana le fampidinana an'le frais pédagogique. Nitoy tamin'ny ireo mpitantana sy mpampianatra ny fizotry ny famahana ny olana teny amin'ny ENSAP Flo atoandro io. Niara-nandinika ireo sosokevitra sy hevitra tabaka teo amin'ny filan-kevim-pitantanana an-tsekoly niara-mpitantana sy mpianatry ny ENS izy ireo. Tetsankilany Denis ankoa ny fivoriam-be nataon'ireo mpianatry ny ENS ny safidy indray izay hitantana ny fikambanan'izy ireo. Feny amin'ny sekoly ambony fampianarana ambony fikorona ara-tsiansa hatrany Denis ny fiarah-miasa teo amin'ny ministera sy la Frantsa. Notanterahina androany ny fifanaovan-tsony teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara ho an'ny fitohizan'ny fifanampian'ny firenena roa tonta ao anatin'ny sehatra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fiarah-miasa izay mitetina 37,700 tapitrisa ariary ho an'ny roa taona mazava ho azy fa voasoratra tanteraka ao anatin'ity fiarah-miasa ity ny fametrahana ny rafitra LMD arak'izao fanazavana entin'ny sekretera jeneraly ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa azy izao. Ao anatin'ny fanatanterahana sady ny tety mpivoarana ny secteur éducation PSE izay vao mankatoaviny fitondram-panjakana malagasy ary ny eken'ireo mpiara-monina natoka ihany koa ka ao anatin'izay fanatanterahana zay no fitohizana zao asa zao ka voafaritra indrindra ao anatin'izay ny ataontsika hoe employabilité des diplômés et des formés de l'enseignement supérieur zany hoe ny fanakakaizana ny tontolony toekarena amin'ny tolotra fanofanana efa ao anatin'ny rijanteny mahakasika ny LMD ny fametrahana andreny fa izao zany isy tosika azo mba ahafana manatanteraka an'izay amin'ny fametrahana an'izay rafitra zay eo anivon'ny toeram-pampianarana ambaratonga ambony. Izay no mahakasika an'iny vaovao tsara ny laminan'ny fianarana iny amin'ny ENS ampy Flo fa isan'ny vaovao tsara ihany koa ny zava-bita maro notokana amin'ny filoham-pirenena tany Toliara. Tsy ho latsa-danja intsony amin'ny fampandrosoana isa-paritra ny faritra atsimo andrefana raha nambaran'ny filoham-pirenena Erajaona Ranomampianina tany Toliara faharoa omaly. Faritra izay manana olana eo amin'ny fahavoazan'ny rano, ny sehatra ny famokarana sy ireo foto-drafitrasa lehibe tahaka ny lalana. Taorian'ny fanombohan'ny tetikasa fametrahana lakan-drano anondraka ireo voly any Tanandava dia nahazo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny famatsim-bolan'ny BAD ho an'ireo fikambanam-behivavy tao Tsianisy. Nitokana ny ampahandalana amin'ny lalam-pirenena fahasivy ihany koa ny filoham-pirenena tao anatin'izay mitatra ny vaovao any toerana rindra tahiry. Nahazo fitaovana famokarana katsaka amin'ny teti-bidy hatrany amin'ny 13 tapitrisa ariary ny komina Tsianisy ao amin'ny distrikany Toliara faharoa faritra atsimo andrefana. Fitaovana izay natao indrindra anatrarana ny vina napetraky ny filoham-pirenena Erajaona Ranomampianina dia ny fanohizana ny tetikasa mpampandrosoana goavana aty amin'ny faritra andrefana. Ireo fikambanam-behivavy any an-toerana no hitantana ireo fitaovana ireo izay ezahana aparitaka any amin'ireo fokontany mandrafitra ny Tsianisy. Midina tany an-toerana ny fitondram-panjakana notariny filoham-pirenena nanolotra ireo fitaovana ireo. Ianareo vehivavy dia fazona iantoka fa rehefa nareo vehivavy no mitarika dia mandroso ny firenena. Ianareo mpamokatra rehetra aza mikely soroka ampandroso ny firenetsika. Ananatsika daholo ny fitaovana, ananatsika ny rispo, ananatsika ny finiavana ampandroso ny firenena. Fitaona izao tsy andrasantsika ny hafa. Ny politika voalohantsika dia ny azahoantsika mamelitena amin'ny ara-tsakafo ary nonay fa raha izao ezaka atao amin'ny dia tsy mandrefana izao no tohizana dia tsy mandrefana ihany azy dia afaka men'ny banga izay misy eto amin'ny firenena. Valopolo isanjato ny mponina ao Toliara faharoa no mivelona amin'ny fambolena katsaka. Voly izay anisan'ireo mifanaraka amin'ny toetany sy toetrandro any an-toerana. Isan'ireo mahakely ny vokatra miakatra nefa ny tsy fampy ny fitaovana hoento mamokatra teo aloha. Mandany fotoana be le vehivavy amin'ny fanotoana katsaka. Eo amin'ny adiny 3 ka hatramin'ny adiny 4 vao zay mahafotsy katsaka ho androina. Talohan'ny taona aty zany ny hanidina zay fambolena katsaka zay ary manodidina ny 2 taona hatramin'ny 3 taona isan'ny hektara zany voly katsaka ny katsaka.
Ankoatra ny fanomezana ireo fitaovana ireo dia notokanana androany ihany koa ny ampahandalana tamin'ny lalam-pirenena fasivy. Efa voarakitra tara manana hatevenana hatrany amin'ny 9 cm ny lalana efa vita izay mirefy 7 kilometatra. Ny fahatsapany flo erajonary mampiana mivantana ny fahorian'ny ponina tamin'ny aratsiany lalana no isany nanaovana vaindondra rany ity fotodrafitrasa lehibe ity. 10 taona lasa mahery tany no nandehanako voalohany nandeha niangy avy ao Toliara nakao Ifaty dia ozy ny olona mantsiahy asa mitondra ny tomobile kelinao zany ianao fa tsy tongany zany eno aho dia tao Toliara aho no nandray le taxi brosy ty taxi brosy ty le camion be zay misokatra ny labasy dia tafiditra ao daholo ny olona rehetra tafiditra ohatra amin'ny vovoka ary ny nanaovanay ny lalana Toliara makao Ifaty dia adiny 2 mahery no nanaovanay ny lalana teo. Zao firy nanaovanareo azy eo zao 20 minitra na 15 minuta no anaovanareo azy eo. Zany hoe raha lalana natao adiny 2 sasany no ataonareo 20 minitra dia jereo amin'izany tompoklasy tompokivavy ny hafanganam-pandehantsika sy ny dikana zay nataontsika ho fampandrosoana ny firenena. Ponina avy amina tanàna marobe no mahazo tombony amin'ny fahavitan'ity lalana ity, lalana izay anala ihany koa ny fitokana monina ireo tanàna sy anamora ny fitateram-bokatra. Samba ny vao nisy ny fanamboarana izay lalana izay raha nambaran'ireo ponina. Nanomboky nahakelezako tamin'ny 61 zay tsy nisy mpanamboatsy tamin'ny 61 dia jusque zao vao nisy mpanamboatsy amin'ny 2017 zao 2017 zao zay. Mbola anatin'ny fanamboarana tanteraka ity lalana ity amin'izao fotoana. Fotodrafitrasa maromaro ihany koa no mbola otokanana eto an-tampon-tanànan'ny Toliara mandritra izay fandalovan'ny filoham-pirenena anty an-toerana izay. Fa isan'ny notokanana ihany koa ny fitsidihan'ny filoham-pirenena tamin'ny faritra atsimo ity ny tetezany Pomay any amin'ny point kilometrika 700 amin'ny lalam-pirenena fa 530 mampitoena Antsirabe sy Morondava ny 20 Jona lasa teo no notokanana izany. Tafiditra ao anatiny fandaran'asa izay notoanany Banky Afrikana amin'ny fampandrosoana amin'ny lelavola 6 miliara ariary izany ao anatiny fandaran'asa fanatsarana ny fotodrafitrasa araka ny lalana PAIR ny Pomay moa izay mampikolainy ny olona rehefa tonga ny fahavaratra satria tapaka tanteraka iny lalam-pirenena iny. Teo ihany koa ny fanitarana sy fanamboarana tena misy ranom-piaramanidiny Ivato sy ranom-piaramanidina tany Toliara. Tafapetraka amin'ny ranom-piaramanidiny Toliara ny jiro amin'ireo arabe fandraisana fiaramanidina na ny balisage lumineux anamafy bebe kokoa ny fiarovana amin'ny loza mety hitrangy ireo balizy ireo. Hatreto dia ranom-piaramanidina fahatelo lehibe indrindra eto Madagasikara i Toliara ary isan'ny fanambo lehibe hapetraka ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina ny fanatanterahana ny tetika asa fanavaozana sy fanitarana ity ranom-piaramanidiny Toliara ity. Iara-iasa akaiky amin'ny ministeran'ny fitaterana ny ADEMA amin'ny fanatotosana izay tetika asa panitarana izay efa fanomboana ny fanatsarana ny ranom-piaramanidina ny fametrahana ireo jiro ireo saingy fantatra ihany koa fa hitarina hatrany amin'ny 140 metatra ny toerana fandraisana ireo fiaramanidina. Ny fepetra afakafana amin'izay aéroport de dégagement zay Toliara amin'izao fotoana zao zay natokanena prisika n'Andriamanitra minisitra hoe ataovy aingany io na manahoana na manahoana na ohatrinona aposihana ny ADEMA aposihana ampiatsihatra rehetra io izy vita io mino fa hitondra amin'izay fivoarana anankiray zay izavatra ity. Taorininy takariva teo dia nisy ny filan-kevitry ministra izay ho tanterina amintsika eto ihany ny fizotra sy ny zavatra notinapaka atao anatiny fa isika aloha izao hiato kely na dokam-barotra melony toy izay ny actu. Mitony fonatsika mitony vaovao mitony actu.
Vois ta vie en grand. Manolotra anao ny actu. Ny sehatry ny fahasalamana no izantsika izany vaovao izany. Ny omamiadan'ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza no mahazo ny antsasa-manilan'ireo olona voan'ny omamiadana eto Madagasikara. Mba ahafahana misoroka sy miady amin'ireo omamiadana mpahazo ny vehivavy ireo, dia misy ny fakakevitra nasionaly mahakasika izany, izay totosaina eny Anosy nanangona ny vaovao manodidina izay indrindra, Sonia Andrenirina sy Kasambola manana. Mahatratra 700 isa-taona ireo trangana omamiadana eto Madagasikara, ary ny antsasa-manilan'ireo dia omamiadana mpahazo ny vehivavy avokoa, izany hoe ny omamiadan'ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza. Ankoatra ny fiterana be loatra dia isan'ny mahatonga ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza ihany koa ny antsoina hoe papillomavirus humain, izay virus mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo. Araka ny fanazavan'ny profesora Era Kotovao, izay lehiben'ny hôpitaly Befelantanana, dia ankavitsiana ireo marary ny omamiadana mahavitatra amin'ny farany fitsaboana noho ny sarany lafo. Mariana nefa fa azo atao tsara ny misoroka ireo aretin'ireo ary azo sitranana soma tsara ihany koa raha toa ka voatsabo ara-potoana. Zavatra tsara indrindra dia ny fiarovana amin'ny ankapobeny fitiliana zany ambolohany. Mazany izy hoe atao tsy mbola mety eritreritry hoe mahamendra ohatran' izany dia elaela zay mahatonga hoe 1% efa amin'le atao hoe stade efa lasa lavitra vao tonga. Entanina zany ny vahoaka rehetra indrindra fa itsika vehivavy zany, ianareo vehivavy fa hoe mba anatina ny tombo-tsaboana amin'izay atao hoe fitiliana zay. Zay aloha no tena zava-dehibe voalohany satria rehefa voatiry aloha izy io dia valina ilay teninao teo moramora kokoa ny atao hoe saran'ny fitsaboana ary sitrana mihitsy izy amin'izao fotoan'izao. Mba ahafahana misoroka sy miady amin'ireo omamiadana mpahazo ny vehivavy ireo noho izany, dia misy ny fakakevitra nasionaly izay iarahan'ireo mpitsabo sy manam-pahaizana manokana, ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina. Iara Ikaondo sy fampizara-traikefa Rendrospaikiady entina miady amin'izay omamiadan'ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza eto Madagasikara izay. Amin'ny maha-renim-piany ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny vadin'ny filoham-pirenena Voangarajona Mampianina dia nitondra ny anjara birikiny amin'ny ady amin'ny omamiadana mpahazo ny vehivavy izay loza amin'ny tatao ho an'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny tenany. Mesdames et messieurs, notre objectif est de voir comment réduire l'incidence des cancers gynécologiques et la mortalité qu'ils entraînent, sans empiéter sur les conclusions des délibérations, dépistage précoce, sensibilisation et prévention, traitement et accompagnement, figurent parmi les piliers autour desquels peut s'articuler une stratégie dans le cadre d'un plan national de lutte contre ces pathologies. Ity nanomboka androany ity moa ny fakakevitra nasionaly voalohany momba ireo omamiadana mpahazo ny vehivavy izay nitotosaina teto amintsika. Aorian'ny atrikasa izay aharitra 3 andro dia isy ny fandrafetana paikady-pirenena iadina amin'ny omamiadana mpahazo ny vehivavy. Mazava azy fa tolotra antsika eto amin'ny logitetrany izay paikady-pirenena izay fa ivadika eo amin'ny pejy ny fampianarana iray isika. Nanomboka androany tamin'ny valora maraina ny fitsarana ireo laza adina CPE, misy 5 ireo foibe mpitsarana teto Andrenivohitra. Ny fizotry ireo fitsarana ireo laza adina ireo indrindra teny amin'ny foibe mpitsarana CEG Antanimbarinadrina no entiny Miora Miarinjatovo sy Stéphane Rakotomalala amintsika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Talohan'ny rosoany ireo mpampianatra ny tsara ireo laza adina CPE, nisy ny toromarika izay nomeny Italiany foibe mpitsarana amin'ny fomba hitsarana ireo taranja tsirairay. Nanomboka tamin'ny valora maraina moa ny fitsarana ireo laza adina rehetra ho an'ny teto amin'ny CEG Antanimbarinadrina. Nanomboka tamin'ny valo izay nanao ny commission d'entente raha ny mpampianatra tonga namaly ny antso fa lamy 20 zany n'olona natsoina 7 tamin'ireo no tsy tonga. Ny sasany moa tena nisy fanamarinana mihitsy marary le olona amin'izao fotoana izao nisy fahoriana. Dia izay zany ny antony tsy nahatongavany dia efa nalamina narindra ny correction ampy misahana ny fanadinana ny fitsarana fanadinana ireo correcteur tonga ireo. Nozaraina 7 araka ireo taranja ho tsaraina ny mpitsara teto. Izany hoe samy manana ny efitranony avy ny taranja tsirairay ary notsinjaraina ifanaraka amin'izay ireo mpampianatra. Rehefa vita ny fitsarana ireo laza adina rehetra dia eny amin'ny lycée Ampefloho ny famindrana ireo naoty rehetra amin'ny solosaina. Andrandraina hivaly ny farany herinandro izao ny fanadinana CPE ho ny tompon'andraikitra avy amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra.
faoriny ny fanadinana dia iroso ao anatin'ny fialan-tsasatra sy fankalazana ny roapolo jona mazava ho azy irina ankizy avy niatrika CEP reny sady miandry ny falim-panadinana ao anatin'izay koa voantsika manaraka ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy sy fiverenana fahaleovan-tenan'ny Madagasikara dia tsy nanadino ireo ankizy avy amin'ireo fokontany misy 1/30 ao anatin'ny boribory-tany fahenina ireo solombavam-bahoaka avy eny an-toerana ka nanolotra kilalao sy zavatra hafa ho an'ireo ankizy manodidina ny 500 androany tolakandro tao amin'ny birao ny fokontany natany ety Atsimo fanomezana ny arahany asa tamin'ny fikambanan'ny ankizy krismasy. Dia izay fanomezana tsy kilalao ihany fa anatin'ny baoritra anankiray dia misy karazany zavatra maro be mety misy kapa kely misy akanjo misy kilalao ao anatin'ireny baoritra tsirairay izay omena ny ankizy ireny. Izany no natao voalohany indrindra dia hanampiana ireo ankizy mba hifampizarana hafaliana amin'ireo ankizy ireo satria marihana fa ny ankizy izay nalaina androany dia tena ny ankizy sahirana dia ny ankizy sembana ny ankizy kilemaina ary ireo kamboty ety amin'ny boriboritany fahenina. Ao anatin'izay fankalazana fetiny roapolo jona izay dia fantaro ary efa hitanao dokam-barotra fa manomana hetsika lehibe ho antsika ihany koa ny Canal 7 Events. Efa vonina tanteraka amin'izao fotoan'izao ny mpikarakara sy ireo mpampiranty mandray anjara amin'ny foire fouille de l'indépendance anomboka rapitso eny Andotapenaka. Fihenam-bidy mihoatra ny 520 isanjato no omen'ireo mpandray anjara tsy ahivana fa mahery ny 300 ireo trano efa hitanao eny an-toerana ary mampiavaka ny hetsika fisian'ny tombola izay azona fiara. Tena an-toerana ny nijery ny fanomanana mikasika izany Miora Miarjatovo sy Stéphane Rakotomalala. Ora sisa isaina dia higazona ny fotoana efa andrasan'ny maro dia ny hetsika foire fouille de l'indépendance. Ireo mpandray anjara ihany koa dia efa nanomboka vao maraina dia tonga teto Andotapenaka nametrapetraka sy nandamina ireo entana. Amin'ny ankapobeny efa vonimbonina avokoa ireo mpampiranty. Vonona ny andraisana ny olona rapitso zany raha vao tonga ny olona rapitso dia efa tonga dia efa afaka tonga dia mividy. Izay eto amin'ny stand fatao eo moa zany dia efa tena vonona andray mipitsidika efa maraina betsaka dia efa tonga teto nameratretana dia izay eto amin'ny petit futé dia faly manasa antsika rehetra mba hitsidika ny standinay. Miandry anareo zany izay fa efa vonimbonina amin'ny zavatra rehetra karazany zavatra maro no efa arosinay ato zany dia mbo manantena ny fahatongavantsika rehetra izay. Ny foire fouille de l'indépendance izay hetsika hampiona ireo mpandrara maro sy ireo mpanjifa mitady izay ilaina rehetra amin'ny fety. Arak'izany mampanantena fihenam-bidy avokoa ireo mpandray anjara. Fihenam-bidy aloha dia misy satria efa fomba ny gasy ihany miady varotra dia izany hoe jerena ny maromaritra iraisana hoe mba tsy hahafaty akoa moa mba hampanintona an'le mpividy zany. Dia ny tiako tenenina zany hoe mora be daholo ny entanay ato aty amin'ny B36 dia manao fihenam-bidy mora be mihitsy izay eto 25%. Ny mpikarakara ny hetsika ihany koa dia manome fahafapo hatrany ireo mpitsidika ka isan'ny mampiavaka ity hetsika iray ity ny fisian'ny tombola mety ahazonao fiara iray. Izahay amin'izao araka ny hitantsika dia efa ao anaty fanomanana tanteraka izay nareo mpitsidika sisa nandrasana. Ahitana ny sehatra maro isan-karazany zany ny zavatra amidy rehetrarehetra ity zany dia hitantsika ety daholo ny zavatra tadiavina indrindra fa izay hoentina manomana ny fetin'ny asaramanitra. Ny tombola goavana izay mety ahazahoantsika fiara Hyundai Avante XD zany 10,000 ariary monja na 2,000 ariary dia efa mety azahoanao an'izany dia tongava maro arany. Efa zato latsaka eo ny isan'ny trano eva hita ety an-toerana. Mivoa amin'ny 6 ora maraina manomboka rampitso ny hetsika ary amin'ny alahady ho avy izao vao hifarana. Ety amin'ny village voary Andotapenaka ary 2,000 ariary ny vidim-pidirana ao amin'izany. 20 volana jona zao moa no anatenterana fisarenana ny fiara tombola iny maro ihany koa ny hetsika sy ny zavatra amidy hita eny. Maro ihany koa mazava ho azy nitolotra amin'izao akaiky fety izao. Efa ahitana ny tranombarotra Tsaradisa ihany koa manomboka izao hoe ny Mahamasina ny magazay Tsaradisa izay tsy zoviana amintsika intsony amin'ny fivarotana ireo kojakoja ilain'ny mpianatra. Ny andinindin'izay indrindra no entiny Sonia Andrenirina sy kasambola manana amintsika. Rehefa kojakoja ilain'ny mpianatra na ihany koa fourniture de bureau dia hita ato amin'ny tranombarotra Tsaradisa avokoa na ny kahie, ny penina sy ny maro hafa. Ny kapetsahan'ny vokatra hita ato amin'izy ireo moa dia saika nafarana avokoa. Ny magazay Tsaradisa izay marihana fa tranombarotra efa nisy efa ela saingy niovana arana fotsiny. Ny tranombarotra Tsaradisa dia mivarotra resaka fourniture de bureau. Anisan'izany zao ny cahier-nay premier plus izay marika anay manokana
amin'ny kalitao tena efa farak'izay tsara amin'ny jifainy amin'ny tadiavin'ny mpanjifa zany matevina tsara ny foniny a dia ny feuille mazava be ny ligne koa torak'izay ihany ny tiako marihana amin'ny izay rehetrarehetra izay a ny premier plus zany marque anay manokana mihitsy fa izay koa représentant ana marque ohatra ny hoe Lexus Corès dia marque européenne. Ny ahafapo ireo mpanjifa moa ny tanjon'ny magazay Tsaradisy. Eto noho izany dia nataon'izy ireo laharam-pamiana mihitsy ny kalitaon'ny vokatra amidy. Misarana izay mirary dia mirary mba ho zakany efa mividin'ny rehetra ary ankoatr'ireo dia manana tolotra manokana ihany koa ny tranombarotra. Ny resaka kalitao ao amin'ny ilaivan'ny mpanjifa tsara anazy, ny resaka vidiny indray dia mora ny vidin'ny entana ato aminay. Resaka service indray raha miara-miasa amin'ny société sy ny grossiste izay dia manao livraison amin'ny zareo. Voatsela moa izay no nisokafany tranombarotra Tsaradisy eto Mahamasina. Efa marobe sahady ireo olona tonga nanjifa. Isan'izany ity renim-pianakaviana iray ity izay nahatsapa fa tena miavaka amin'ny rehetra ny kalitaon'ny entana ato amin'ny magazay Tsaradisy. No antony safidiananao an'le hoe cahier premier plus. Eny safidy an'le premier plus hatramin'izay premier le simple fotsiny ampiasaiko fa nahita tato hoe matevina kokoa zany ny fonon'le premier plus en plus koa mazava ny ao anatiny zany dia tsy sahirana le ankizy manaraka an'le ligne. Za zao tamin'ny maraina nandalo tato tsy mbola nieritreritra hoe andeha hividy fitaovam-pianarana fa juste hoe nandalo fotsiny dia tsy niandry ela fa androany hariva dia tonga dia nividy fa sao dia sanatria hoe miakatra eo indray rehefa tena akaiky ny rentrée scolaire. Ankoatra ny eny Analakely izay foiben'izy ireo dia tsara ny mampatsiahy antsika any an-tokantrano fa efa ahitana ny magazay Tsaradisy ihany koa manomboka izao ny etỳ Mahamasina. Famandray anjara amin'ny foire fouille de l'indépendance izay karakarain'ny Canal 7 Events manomboka rapitso ny sourcine mobile izy ireo izay mitondra vokatra vaovao amin'ny vidiny mirary dia mirary isan'izany ny smartwatch. Amin'izao akatiky ny fetin'ny fahaleovantena izao dia tonga indray izahay avy ato amin'ny sourcine Madagascar na ny sourcine mobile moa zany no afahanao mahalala azy misimisy kokoa dia izay ho hitanao hoe ny amin'ny stand foire fouille de l'indépendance ery ary amin'ny village voire Andotapenaka ao amin'ny stand B51 sy B52 misy maromaro ny tolotra hoentina aminao indray amin'izao hoe fetin'ny fito amby dimapolo ny taona ny fahaleovantena izao anisan'ny isantarana ilay tolotra lehibe avy ato amin'ny sourcine mobile zao ity smartwatch ity efa 45 000 ariary ny vidiny amin'izao fotoana izao ary raha ny mahakasika azy kosa indray dia marque D209 izy ity ary azontsika atao tsara ny manisy carte SIM aminy ary efa connecté ihany koa ny montrany. Ankoatr'izay dia rehefa manjifa azy ity ianao dia omenay cadeau ngeza be ny cadeau omenay anao dia omenay bluetooth ianao anankiray ilay bluetooth moa zany dia efa mitetina 2 alina ariary zany hoe mahazo fihenam-bidy hatramin'ny 5 sy 4 alina ariary ianao rehefa manjifa an'ity smartwatch ity. Ty faharoa ty kosa indray dia caméra izy ity ary hitanao amin'izao fa tahaka ny GoPro mihitsy izy ity 85 000 ariary monja ny vidin'izy ity ary afaka hoentinao n'aiza n'aiza izy ity waterproof izy ity ary afaka hoentinao ihany koa mandeha vacances amin'izao akatiky fini fialan-tsasatra izao. Ankoatr'izay dia misy ny accessoire efa miaraka aminy ny caméra embarqué sy ny support maro isan-karazany averiko indray fa 85 000 ariary ny vidin'ity GoPro ity ary ankoatr'izay dia mbola omenay carte 16 giga ianao izay mitetina 2 alina ariary amin'izao fotoana izao. Dia manasa anao ary ho tonga ety amin'ny sourcine mobile box B51 sy 52 ety amin'ny village voire Andotapenaka mandritra ny foire de l'indépendance izay karakarain'ny Canal 7 Events. Fa ireo maresaka avy any ivelany kosa no an'izitsika izany any Guatemala. Olona 1.7 no namony eny vokatry ny fiotsan'ny tany tany Guatemala fiara sy trano tototry ny tany nahatonga ny fahafatesana. Nahitana fiotsahan'ny tany indray tany Guatemala omaly tao aorian'ny orambe mivadravatra tany toerana. Olona 1.7 no namony eny, olon-dehibe ny 9 amin'ireo ary zazakely ny 3. Trano roa no nirodana ary fiara-pitatitra sy fiarabe iray no tototry ny tany tao San Pedro Soloma
antony namoizana ny ain'ireo olona ireo. Ity toerana nitrangan'ny loza voajanahary ity izay tsy lavitry ny sistan'ny Meksika. Raha ny fanazavana tao anatin'ny fiara-pitatitra avokoa ny ankamaroan'ireo olona maty. Tsy nisy olona kosa tao anatin'ireo trano roa nianjera. Manoloan'izany, efa niantso amin'ny fialana amin'ny toerana atahorana ny tompony andraikitra any toerana mba hisorohana ny loza hafa mety hitranga. Any Portugal kosa indray misaona ny firenena Portugais amin'izao fotoana izao. Olona manodidina ny 480 no maty vokatry ny firehetan'ny ampahatany 3,000 hektara. Manano sarotra ny famonoana ny afo any toerana nanomboka ny sabotsy teo fotoana nisehon'ny loza. Nitrangana doro-tany eto goavana nanomboka ny sabotsy teo tamin'ny Pedragao Grande, Portugal. Ripaka tanteraka ny ankamaroan'ny tanàna. Mijoalajoala tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny afo any toerana. Mikoropaka ny vahoaka marobe noho izany. Hatramin'ny androany, tafakatra 480 ny isan'ireo maty. Ala manodidina ny 3,000 hektara eo ihany koa no nivadika olona venona. Manoloana ny zava-miseho any toerana, manao antsoava ny firenena Portugais ny amin'ny andefasana mpamonjivona hanampy azy ireo. Amin'izao fotoana izao, efa mahery ny arivo ireo mpamonjivona nahetsika eo amin'ny famonoana ny afo izay mandripaka ny tanàna. Ankoatra ireo mpamonjivona an-tanety, efa nisy ihany koa ny fandefasana ireo helikoptera hanampy azy ireo. Sarotra ny asa ho an'ireo mpamonjivona no ny fiparitany afo eo ihany koa ireo tsy mety miala amin'ny toeram-ponenana. Raha ny fanazavana, tany amin'ny 30 taona lasa no nisy afo nijoalajoala tahaka izao tany Portugal, saingy tsy nahery vaika tahaka ity indray mitoraka ity. Aoriny dokam-barotsika dia anaraka ny tapany faharoa atolotra ho antsika no hitantsika anatin'izay. Ny antony sy ny fisorohana ary ny vokatra ara-toekarena teraka ny fitohanan'ny fifamoivoizana no entina ao anatin'ny oyanao. Sary iray nozarain'ny Shem nandona ny fony ireo mpanaraka azy no entina anatin'ny insolite. Dia izay ihany koa mamarana ny tapany voalohan'ny logité ny tenako mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Enery tompoko lasy tompoko vavy vahiny vaovao miaraka amintsika eto izay nanontaniako moa anarany teo fimezana amin'ny valin'izay ndao aloha tsika anaraka ny famantarana dia avy eo notaniko indray ny anarana. Lexi. Dia anontany anarany iza moa zany anarany vahintsika vaovao. Hello everybody. My name is Michael. George Michael. Before I was a baker because my back is putki. Hello. I have to poto and the bike is kaput. And after I make a fighting on the ring. No. No problem, I'm done. And I want to say to the Malagasy people, there is more and more to combat. I want to say to the Malagasy people, hoe mividiana arendrina gasy za zany tena tonga dia apitahotra anareo mihitsy ny aviko eto aloha le arendrina gasy mba vidiana dia mba miditra mivola ho an'le gasy mamboatra an'lizy ohatra anankiray zany ka fa ny masolavitra mivadika tena ivadiantsika amin'izay mihitsy ho inona moa ny azo atao zany ampandrosoantsika dia vita 20 minitra ny lalana avy eto embouteillage kotra reny tsy avitana le izy 20 minitra ka mandrosotsika amin'izany satria dia zay miankina amin'ny finiavan'ny tsirairay any io ka vidio le arendrina aloha ray fa zako mananevitra zay anty fosinareo izy ndraiky fatria George Michael. Well, my name is George Michael. Tangina moto taloha zao fa niakatra teto I have the body of my age. A big body. Yes. And I come from my house. Misy zavatra hitantsika mitranga amin'izao fotoana izao ry havana tsy maintsy anaovantsika somary masolavitra mivadika miaraka amin'ny hevitra tokony ampongatra kely fohifohy satria ny fotoana mandeha ihany hevitra ity
raiso ty izaho no anisan'ny mikiry mafy sy miady mafy miteny amin'ny fanjakana mikarakara hoe fidiony filoha-boky tany politika be zany teneniko zany a fa zako so aloha raha mirotsaka hoe andehanao politika de politika ny fiarahamonina sy politika ny kibo zany ary zako raha vao mirotsaka manao politika tsy manao clip tsony a na hirana be koa iny resaka iny a efa miresaka an'iny tsika zao ry havana de samiba menyheviny sisisa fa raha iza manokana aloha misy clip manao buzz be zay ihany ngamba de tsy maintsy izy télé andefa le izy ndray de anao adihevitra momba le izy manahirana be io zalahy namana ihany koa le mpanakanto ary rehefa tena mijery aly ty eto tena ohatrany zaka izay de la bonne sono tu vois c'était de la bombe mino fa manakevitra betsaka ianao amty oyanao androany ty satria fiainana andavanandro mbola meko le hevitro rehefa avy eo a momba mifokotany sy ny fiarahamonina rehefa avy eo toizanao anatin'ity fa oyanao aloha ndao raha tsika tsara kokoa ny poziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Isan'ny nampikaikaiky amin'ny maro tao ao indrindra rehefa nanomboka ny fankalazana ity fety ny verenana fahaleovantena Madagasikara ity ny fitoana famovoizana vokatry ny fahitany be sy maro azy aloha ny fametrahana zavatra manakana lalana miteraka fitoanana manerana Antananarivo sy ny manodidina izany mikasika indrindra ny oyanao lehibe fa raha tsika isaky ny alarbito izao nanontany azy ireo hoe inona aminao no antony mahatonga zay fitoanana famovoizana zay inona ny sosikevitra inona no mety fiantraikan'izay ao anatin'ny toe-karena Madagasikara ndao arahana izy araky ny hevitra io ny tena mahatonga ny fitoanana eto amintsika ny mitombo ny tomobile zay no olana amin'le izy de misy koa zao ohatran'izao zao ny parking zao tsisy parking le tomobile fa mijanona amin'izay tiany hijanonana zay mampisy embouteillage de ny arabe eto amintsika koa fa metery de zay mahatonga le embouteillage de le bus mijanona eny ampovoan'ny arabe le aterezan'le lalagna angamba da sy ino mantsika zany tery lalagna zany da sy afaka mandeha le tobily da tratra embouteillage amin'ny akapobeany ny fety de ny tsy fanajana ny trottoir satria ny mpivarotra ny akabeazany ohatrany mihoatra ny trottoir daholo tonga ny embouteillage ve olona tsy tonga saina ka mba-andalana amin'ny tsisy antony ohatra hoe mijanona amin'ny tsy tokony hijanonany mpivarotra koa maka ny toera mpandeha tongotra tsinona raha ny resaka hoe embouteillage io aloha zany vokatra le hoe tsy fanajany le tôbily eo amin'le lalana ohatra hoe any taxi be tsy tokony hanala olona eny amin'ny aré zay aloha ny hitako hoe na resaka mpivarotra moron-dalana ihany iny koa lasa ohatrany hoe tafiditra anaty arabe loatra ny fitohanana le lalana aloha efa tery fa tsy ampitsika tsony zany ny iny ny lalana moa le tomobile koa le circulation be de be le tsy manaja ny ino ty izy teo ny code de la route betsaka mihitsy zany zay aloha anankiray de ny tena problème le tsy voalamina le tsena le mpivarotra moron-dalana de lasa le mpandeha tongotra lasa mivoaka amin'ny arabe zany mila fandaminana ngeza be mihitsy tsika ny tomobile koa me mitombo tena me mitombo andro manalina mihitsy ny tomobile efa tsy atire loatra ny lalana tiany lalana avy kely moa lalana efa tamin'ny 1930 tany lalana zao samy mandeha amin'izay mahafinaritra azy eny fotsiny ohatrany tsisy tandalana tsony ny passage piéton le be olona be loatra fateren'ny lalana dia ny famaroan'ny tomobile sy ny ina moa ny mpivarotra moron-dalana zao fiantraikan'izay ho anao manokana ny fahatarana eo amin'ny asa zany izy le tara zany mpiasa bureau miditra amin'ny bureaony amin'ny fiainana andavanandro zany da mety arava le raha misy impact be le izy nao zany voatery miaingy aloha tena miaingy aloha be mihitsy amin'ny mpandehanana miasa zay moa tranazy aloha tsy mandeha ihany fa mieritreritra ny hafa zany ny sasan'le mamonjy ihany so ihany hoe vakansa ny mpianatra de mba milamindamina le izy ina sosikevitra rosinao zany
hitarina ny lalana miala ny tômôbila amin'ny sisiny rehetrarehetra dia mitady toerana hijanonana le tômôbila anaovana parkina ireny. Zay ihany ny zavatra hitako hoe vahaolana amin'ilay izy. Tokony lagnysosokevitra aloha tokony ampiana le lalana la mety agnatiny amin'ny fanjakana. Tokony manangana toeram-pivarotana ny commune dia alana daholo mivarotra amin'ny sisin-dalana. Mba samy tonga saina fotsiny samy mitsinjo ny hafa. Ilo moa zany efa miezaka ihany ny hoe mifaniriam-pahalemana resaka pôlisy efa miezaka no manao ny fandaminana iny. Tokony ahatsiaro tena daholo ny rehetrarehetra fa samy tokony ho lalana io daholo na izy na izao na ianao. Tena mila hitarina ny lalana ampiana. Zay zany tena hoe mety atsara an'ilay izy. Zay ny hoe mety mahatsara azy. Ny code de la route zany tokony mila hoe tsy fanavaozana moa fa fampiarana lalàna zany ny tena marina. Dia ny taxi be moa mila hoe tezaina kely zany reny amin'ny fijanonany tsy amin'ny arena ohatran'izay. Dia tsika koa ny vahoaka koa tokony mila mintika tezaina dia ampahafantarina an'ireny lalàna maro samihafa ireny mahakasika amin'ny famoivoizana. Tsy manana tsy ho ahita sosika tsao rosa. Mahatonga ny embouteillage zany eto amintsika dia amin'ny resaka gasoil. Maninona ny gasoil no hoe miteraka embouteillage? Sondotra ny gasoil dia miteraka ny embouteillage. Zany ve? Dia amin'ny betsaka koa ilay olona dia izany no mahatonga ny embouteillage. Dia ny resaka le mpianatra ndretrarehetra. Maninona moa zany ny mpianatra? Mianatra amin'ny mpianatra dia ny mpivarotra ndretrarehetra. Dia izany no mahatonga ny embouteillage. Tatoato eny zavatra hainantsika amin'ny andavanandro mihitsy moa izay hoe fitohanana ny famoivoizana izay ka anisan'ny antony nahatonga antsika nametraka amin'ny fanontaniana androany hoe inona marina ny tena mahatonga an'izay hoe fitohanana izay ary mety hoe inona ihany koa ny sosokevitra rosonareo. Maromaro ny fanehoan-kevitra nataon'ireo izay sendra ny fandraisam-peo anay tao anatin'ny fanontaniana iray iny fa izao kosa ary isika dia anaraka indray ny fanehoan-kevitra na mpahay toe-karena iray izay sady filohan'ny crème ihany koa anazava amintsika ny mety hoe voka-dratsy ateraky n'izay fitohanana izay eo amin'ny sehatry ny ara-toe-karena amin'ny ankapobeny. Marina tokoa fa hitatsika manekana ny tanàna-Antananarivo amin'izao herinandro mialohan'ny fety izao ny fitohanan'ny famoivoizana embouteillage io isika amin'ny teny mahazatra. Io dia zavatra anankiray tsy voavinavina antsika teto Madagasikara mihitsy satria miezaka te handroso na mpandroso hatramin'izay nao izay ampitombo ny fifanerasarana ampitombo ny fiara dia be dia be tokoa izy ireo nefa ny fotodrafitrasa namboaritsika teto dia tsy nifanaraka amin'izay intsony amin'izao fotoana izao. Tena mila raha mbola mitony ohatr'izao dia sepotra tanteraka Antananarivo amin'ny resaka famoivoizana kanefa tadidio fa ny fotoana ny ora iray dia vidiana lafo. Ny vokany dia izay fahatarana izay. Tsika efa tara amin'ny fandrosoana ara-toe-karena dia tara amin'ny fifehezana fotoana dia lasa tena miadana be daholo ny zavatra ataontsika dia mikajy ny fotoana lany ao anaty embouteillage zany tsika fotoana izay tsy mamokatra fa vao maika lasa fotoana verimaina nefa fotoana verimaina ozy izy ny teny anglisy time izy manay. Dia amintsika malagasy tena tsy miatra mihitsy izay fa tsika dia lasa firenena pays de moramora lava izao dia nefa tsika te handroso zavatra mifanohitra tanteraka zany amin'ny lafiny toe-karena satria tadio fa anisan'ny facteur anankiray tsy azo tsinotsinoavana amin'ny antony facteur économique ny fotoana ankoatra ny vola sy ny vidin'entana sy ny akora ilaina reny ny fotoana tena zavatra tsy maintsy kajiana mihitsy ao anatiny ao fa na mahay mamokatra ary ianao kanefa ny hafa na vita namokatra aingana kokoa noho ianao dia izy compétitif kokoa noho ianao. Voalazany teo izy ny anglisy hoe time is money fa tsika rehefa manonona an'izay dia ny antsika mise money lasa ry dia le ampiny aty aloha zany dia lasa manahirana ka le fiarahamonina tokoa izy apetrako le hevitra anankiray vetivety satria le mahasalavitra mivadika lasa hoe tsy hita hoe inona izay nentina tokony misy olona zany anankiroa na telo ireo dia atao hoe ny akama na ny hoe ny dadatoa namako na tsy fantatro
eny mifoky tany any izy ireo inona ny zavatra ataony efa fantatra fa ny miaramila polisy ny gendarme na ny asa hafa ataony izy amin'ny fitandrona filaminana famovozana sisisa fa reo olo reo dia azontsika atao hoe civiste zany hoe ireo zany dia pitaiza ho isam-bahoaka fantatry ny vahoaka reo zany ireo zany le miteny rehefa foky tany manko le izy dia kelikely le toerana andehanan-drala dia izy le miteny aloha fakonao azo atao eo tomobile asa mijanona eo riakizy ery miapita tsy efa misy tokona ndraikitry ny filaminana misy an'izany am'izao fa matombo mbola mitranga io zavatra io zany dia tsy ampy zany le olona manana an'izay rôle zay ao anaty ny anaovako azy hoe foky tany satria ny foky taninay zao ohatra fa raha lasa kelikely raha telo le olona omena karaha misy mazava ho azy dia ireo olona telo reo efa ekeny rehetra ary reo manana ny akanjony dia misy oratra hoe riakamo reo mandeha eo mavita 20 tour ny foky tany io mandritra ny tontolo andro manao civisme manoro mamerina dia kelikely le toerana hevitra anankiray zay azo piarina mbola tsisy ny lako satria ohatran'le mpivarotra ny ohatran'le mpitantana parking ny communauté lako tombojatovo le izy mety isy vokany mety tsisy vokany izy tsy mikitika olona mihitsy izy tsy mandray anina izy tsy mibatsera miteny no ataony fa saingy mialohan'izay tsy maintsy misy serasera be alefa mialoha fa ireo rehefa afaka herinandro afaka tabola afaka ray volana tsy misy vokany tady hevitra hafa indray fa hevitra zay tsy misy ny civisme iaraha manana mihitsy ao anatin'ny fitandronany resaka fiarahamonina ka ny embouteillage tafiditra anatin'izay ny lalana moa zao misy an'le rokady anankiroa ohatra na mahita tombony amin'le izy be mihitsy dia manao antsoavo amin'ny fanjakana sy ny ministera ndray hoe manahoana ihany le ty rokady anankiray tsy nampiasaina mihitsy ty satria zay ny vahaolana fa marina ny tenen'ny crème teo lasa yaourta double crème be le fifamoivozana satria le lalany raha kely ny raha mandeha aminy be dia be AVC le tanàna toy izy atsika ao anatin'ny insolite ndray ary ity vaovao ity. Paperline, le choix de votre succès. Sary iray no zarain'ny Shaim nandona ny fon'ireo mpanaraka azy no entina anatin'ny insolite androany tsy inona moa izany fa sarina famonoana biby eny Akalamanjana arahantsika izay. Any Nepal amin'izao fotoan'izao ilay mpanakanto fadadaza Shaim teny an-dalana nahita olona hamono omby Akalamanjana tamin'ny tanana izy avy hatrany dia nozarainy tamin'ny mpanaradia azy tao amin'ny tambazotra tserasera ilay sary tsy araky ny nandrazana nefa ny zavan-tranga tohina tamin'ny mpanaradia azy ary nilaza fa maharikoriko mampalahelo ny nahita biby vonona toy izao tao ary ny nilaza fa tsy tokony hozaraina ny sary mandona fotaka ireny marina fa manantanteraka fandinana orona tsara mitondra ny lohateny hoe aleta sauvage izy amin'izao fotoan'izao ary izany no heverina antony ny zaran'ity sary ity ihany koa ny sary nampalahelo ireo mpanaraka azy indrindra hatramin'izay. Misy poreny manahirana ihany zava-misy aty amintsika ireny éducation civique na fitaizana ho isam-bahoaka efa le teneniko teo zany zay tafiditra anatin'izany zany fikolokoloana ny rehetra amin'ny serasera zay ataony manahirana be le izy misy ny atao hoe démocratie sauvage napetraka teto amintsika misy zany ny fahalalahana amin'ny serasera eritreretiny sasany fa mahazo manao zay tiany atao daholo ny rehetra ka ny olana rehefa misy zavatra mitranga dia tsy maintsy misy apahany tena miaro misy ny apahany tena momba ary tsika malagasy amin'izao fotoan'izao spécialiste ny tatasika sy ny fimenomena sy ny vava fa tsy ampy ny finiavana sy ny traika efa hoentina miasa zay tena olana be. Shaim moa zany antsika zay tsy malala dia Tamara Marta ny tena anarany mpanakanto frantsay izy ary raiky amin'ny 30 taona amin'izao fotoana isa malaza ihany koa no makasika an'iny mpanakanto frantsay iny idirantsika indray iverenantsika ny vaovao ny fanatanjahantena. Veriko fa clip le izy. Ny toy ny fifaninanana sady fizahantany ao anatin'ny trail de l'île rouge no arahantsika androany dia nidingana fahatelo izany. Tonga eto Tsiribihina ny mpandray anjara amin'ny toindray araka izany ny lalao eto avoan'ny tanàna ny Begidro no manomboka ny azakazaka ny tidingana fahatelo ity. Mihamafy hatrany ny sedra miandry ireo mpandray anjara 220 kilometatra mantsy ny halavirandalana. Ao anatin'izay dia mandalo fasika sy fotaka, rano, manivatsivy tanàna kely miampy ny hafanana izy ireo. Miaraka amin'ny mpikatrika isan'andro amin'ity trail de l'île rouge ity ny mpitarika avy ao amin'ny Maha Expédition. Amin'izay mba tsy heno be loatra ny harerahana no sady mba avery dia sy mahafantatra mikasika ny tanàna ihany koa ny mpandray anjara.
Rehefa navita lalana lavidavitra ny mpandray anjarantsika dia nanararoatra nakaina ny sotro rano sy ny sakafo maivana. Rehefa vita izay dia nanohy ny fifaninanana indray izy ireo. Nazoto hatrany ireo mpandray anjarana dia efa nisotra teny amin'ny tavan'izy ireo aza ny arirahana. Tsy mitsahatra ny mampifalifaly azy ireo ihany koa ny mponina ao an-toerana anka adin'izy ireo izay arirahana izay. Marina moa fa amin'ny titrelle de l'île rouge ity tsy mitsahatra ny manara-maso ny mpandray anjara ny vondrona Kimony Ressort. Lama tokoa ny dia ary izao tonga somatsara eto Berievy izao rehefa navita 120 kilometatra ireo mpandray anjara. Tahaka izao amin'ny ankapobeny ny filaran'ny mpandray anjara tamin'ity dingana fahatelo ity. Ho an'ny sokajy lehilahy dia itery izy hatrany no teo amin'ny laharana voalohany tao anatin'ny 10:30 minitra sy 40 segondra no nahavitany lalana. Nanaraka azy Greg sy Jean-Marc ary farany eo amin'ny sokajy lehilahy Philippe. Ho an'ny sokajy vehivavy dia Ilona no tonga voalohany, avy eo i Natacha, manaraka azy Chantal. Na dia narary tongotra azy fifaliana dia tonga ihany izy ary eo amin'ny laharana fahadimy. Mahafinaritra ireny sécurité angamba zany milamina tsara ihany satria efa vinao anaty vokajo anatin'ilay faninana le fizahatany mbola misy hevitra faharoa moa ny azy zany rehefa avy eo angamba ny amin'le resaka olona le hoe tokony ho ampiasaina teo. Fantatritsika fa ny fonja, ny fitsarana, ny toerana misy ny anketin'ny polisy ary ny fiarahamonina efa tery noho izany tsy fantatro rehefa misy le izy ary efa fampitony angamba amin'ny tena izay eto le arbitrage social na olona manelanelana amin'ny olana mitranga eny amin'ny fiarahamonina tsotra eny dia tokony isy tena isy ary tena atokisan'ny olona hafa le teo manao éducation civique le teo fa ao amin'ny fokotany ihany izy io raha fahalalako azy dia ny comité pokotany na ny conseil municipal no manao an'io arbitrage social io zany hoe raha miady lohatrondra le mpivady rehefa misakafo ka mifandaroka dia tsy tokony ho tonga any amin'ny polisy tsy tokony ho tonga any fitsarana fa vita eo na ny sefokotany azy sefokotany na le comité tokony manao an'izay tokoa ve ary ny fiarahamonina ve no tezaina anao an'izay tokoa eo zany mbola mila ezakitsika fa io ezaka io eo amintsika ihany ao amin'ny fokotany ihany eo ihany tsy maintsy aingatsika iny mitovizakevitra amin'ra tsy mandrava mihitsy iny ao ihany fa tsika raha vao mihitatra be dia lasa jereo ny zava-mitranga amin'izao inona zao ny laklosy be na resaka fitsarana mitranga isan-karazany eto mifanjinja atsena sy atserasera ny tompona andraikitra tena ambony dia ozy le vahoaka danja be dia ataony elanelany misy fitsaram-bahoaka ataony elanelany misy olona mifampitsara tena dia nefa rany eny amin'ny polisy ankety fampiantso fitsarana avocat lany ny vola afaka roa taona telo taona mbola tsy vitany dia fitsarana misy ny sasany lasa raha be it's very very worry zay nety Madagasikara mitsotra ny sosikevitra anaraka ny météo indraytsika. Lexi. Hatreto aloha dia mbola ny faritra Atsinanana iny hatrany ny Tomasina no ahitana rotsakorana izay manify miamatevina izany hoe misy endrika ririnina avy eo mivadika orambe indray ny tolakandro sy ny takariva ankoatr'izay dia efa ndimana sy masoandro Antsiranana ny Tananarivo Antsirabe Fianaratsoa Mahajanga sy Toliary no afana ny any Mahajanga izay ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny fandraisana ny fifaninanan-kira Pazapa Boys and Girls satria io takariva io no tonga natoerany ekipa ny Dumine Riamantolo ikarakara izany fananana izany ary tsara patsy mantsika Denizao ihany koa fa ny sabotsy ho avy izao no nomboka andeha eto amin'ny télévision Dumine ny fifananana Pazapa Boys and Girls ka Antsirabe no ho hitantsika voalohany anomboka ny sabotsy ho avy izao amin'ny valora sasany ala zay zany fotoana ianareo za miverina any amin'le vidina rendrina gasy le zay tsy dia atsangano ny saina dia ny mena no atao ambony fa tsy le antona ohatran'izao dia milatsaka le izy dia fotsy ambony dia le mena sy maitso mikorozarozotra izao tsy valana ohatran'izao mitovy ny alehiben reny ho antsika mamboatra ho antsika mividy dia averen'ireo fesina manaraka an'izay norme amina symbolisme zay indraindray tsy ataontsika koa ny adihevitra be dia be tsy maintsy mandiky ianao atao fotsiny zay tandrifinao ka dia mirasoa atsika rehetrarehetra sady mametraka ny mandram-peona fa afaka ray volana eo indray fa mifankahita moa zany tsinona satria andeha mitahiraka any amin'ny mitondra voandalana maro mitondra resaka enina tompo klasy tompoko vavy raha fotoana logité enina le ny fokotany
telo manao éducation civique Telo telo manao arbitrage social enina mena vola Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine trésor. Narana tao ny logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Bonobon, c'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Je bonjour, je dis Kaziab, nanolotra anao teo ny le JT. Bonjour. Molfix, et ma couche. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Avitana karazan sakafo. Spaghetti français. Ampirea antsikatsabe. Spaghetti français. Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santien, mi vite vous l'amène. Manolotra anao ny le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais. Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération.